Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana Dinika amin'ity androany ity. Ny tontolon'ny famatsiana herinaratra no resantsika ato anatin'ny fandarana. Vahintsika noho izany ny tompon'andraikitra teo anivon'ity orinasa ity efa niasana teo anivon'ny jirama nandritra ny 20 taona teo eo Andriamatoa Rakotobe Thierry izay efa nisahana andraikitra maromaro samihafa teo anivon'ny orinasa dia miarabanao Andriamatoa Thierry Rakotobe tonga eto amin'ny MBS. Farmelamba Joël any amin'ny fivahininy eto amin'ny MBS amin'izao fotoana izao ary miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpanaraka izao fandarana izao. Amin'ny piasa teo anivon'ny jirama anao nandritra ny taona maromaro ianao anisan'ny olona efa mahafantatra ny hoe pitsopitsony momba ity orinasam-panjakana ity hatramin'izao izy aloha orinasam-panjakana. Amin'izao fotoana izao miverina ny délestage tournant ho an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ho an'ny faritra moa efa nisy foana iny dia ohatran'ny hoe tsy dia resahana ilay izy rehefa tsy neto Antananarivo renivohitra ny voakasika fa amin'izao fotoana izao voakasika an'io fatapahan-jiro matetika indray izao ny eto Antananarivo afaka mitondra fanazavana ve ianao Andriamatoa Thierry Rakotobe eo amin'ny lafiny teknika sy ny sisa mety arabola ihany koa hoe inona moa no tena mahatonga an'ity délestage ity izay tsy maintsy hiverenana izany aloha amin'izao fotoana izao ary amin'ny ankapobeny inona no tena mahatonga ilay délestage? Marina tokoa izany Joël satria miverina miaina anatin'ny tontolon'ny délestage indray isika indrindra ny eto Antananarivo. Voalazanao teo hoe ny tany amin'ny faritra efa niaina ny foana izay tany amin'ny faritra fa eto Antananarivo tsika manomboka miaina zavatra sarotra nanomboka tamin'ny talata alarobia alakamisy zoma sabotsy hatreto mbola tsy misy vahaolana hita taratra manohany ahafahana mijery an'izay délestage izay. Teboka anankiroa no tsara hazavaina sy tondrana ny fijery mahakasika ny atao hoe délestage nefa mizatra tiana hapetraka mihitsy ny mahakasika ny atao hoe délestage izay hoe ny délestage dia fahatapahana inina atao. Rehefa tsy izay aloha no mipetraka dia tsy délestage ny anarany. Izany hoe misy finiavana fanahinina tsy maintsy tapahana ilay famatsiana herinaratra. Dia izay no maresaka sy mahalaza ny atao hoe délestage. Dia izay zany aloha ny zavatra misy hatreto hoe inina tapahana ilay jiro, mety misy antony maro ao mety misy antony maro mahatonga an'izay fa ny antony fototra izay tena mibahana tanteraka ka mahatonga ny amin'ny délestage dia ny antony arabola. Izay lafiny arabola izay tena zava-dehibe mihitsy mahatonga ny délestage. Na io antony arabola amina fandaniana na antony arabola ho fitsitsiana ny vola misy eo ampelantanana dia fomba anankiray naomby teo amin'ny fitantanana teo aloha fa fomba anankiray ihany koa entina anehoana izay tsy fahampiana arabola izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia eo no tiantsika resahana ny tena marina nanomboka tany amin'ny taona 7 sy 4 7 sy 4 mipakitsika amin'izao 7 sy 4 nisy foana ny délestage ary namaivay foana. Fa ny zavatra azo ambara dia izao hoe tsy nisy famahana olana tao anatin'izay 3 taona izay. Fa ny zavatra nisy raha tena tsorona dia izao hoe tsy voaloha ilay vola teo anivon'ireo compagnie pétrolière dia nanao fampirarahana arabola fotsiny enontsika angambandreny niarahana tamin'ny lehibe ny gouvernement tamin'izany fotoan'androny, niarahana tamin'ny ministre ny angofo tamin'izany fotoan'androny dia nanao soni taratasy fifanarahana zareo sy mitantana teo anivon'ny orinasa jirama dia ohatra ny vala izy. Izany hoe le olana arabola izay napetraka tamin'izany fotoana izany hoe tsy afaka nandoa tsy nanana fahafahana nandoa an'izay lafiny arabola izay ny orinasa jirama dia tsy foana le vola. Le carburant ahafahana mampiodina an'le milina mamokatra jiro. Zay mihitsy, zay le izy amin'ny ankapobeny. Dia le vola zany le fepotona andoavana azy fotsiny no nahemitra. Fa tsisy vahaolana hoe ahoana marina ny atrehana n'ilay vola hoentina mandoa an'ireny fandaniana ara-tsolika ireny. Izay anankiray fa endrika zavatra anankiray ihany koa misy ary fantatry ny compagnie pétrolière zany izay niaran'izany ilay ataontsika hoe réquisition. Fa nisy zany ary niaina ny compagnie pétrolière zany dia tsy maintsy nanatitra ihany nanao livraison na carburant ihany ny compagnie pétrolière. Nisy fotoana raha nalaza hoe tratran'ny raha matahora ny mpitantana an'ireny compagnie pétrolière ireny dia nanome ihany ilay famatsiana nanohy an'ilay famatsiana solika teo anivon'ny orinasa jirama. Zany hoe zavatra
ety ivelany fotsiny zany nentina niatrehana fa tsy namahana an'ilay olany délestage fa le fitondram-panjakana tamin'izay niditra antsehatra ka nampiasa ny heriny sy ny fahefana teo ampelantanany dia ohatrany hoe afakafaka le délestage tamina vanim-potoana niainana teo aloha fa tsy maharitra zay le izy tsy maharitra dia zay le tia napetraka ao anatin'ilay izy raha antsika araka le nampidiranao azy teo hoe ny délestage misy atao Antananarivo sy ny délestage misy any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra iny tena mazava be resaka famantsiana solika ny tsy maraka eo amin'ny lafiny arabola zay entina hividianana solika ho any amin'ireny faritra ireny ka hiaran'izay délestage maharitra zay foana zareo ny mampalahelo dia ny eto Antananarivo foana no hijerena vahaolana ao anatin'ilay izy kanefa ny jirama miantoka ny famatsiana herinaratra eraka eo Madagasikara dia zay zany zavatra anankiray fa ahopatsika amin'ny eto Antananarivo angamba n'le izy fa nefa mazava ny any amin'ny faritra aloha zany hoe olana arabola io tsy fampiana arabola dia tsy afaka mividy gazoal na solika mifanaraka amin'izay filana any amin'ny faritra zay dia voatery tsy maintsy miditra ao anatin'izay hoe délestage zay mampalahelo satria lasa ohatrany hoe zanak'alafany any amin'ny faritra ka tsisy bejery tsisy pia na imenimeny eo rany dia miaina an'izay efa lasa tena hoe fomba fiainana ny any amin'ny faritra fa mahagaga indray raha toa ka mitohy mandritry ny andro anankiray na andro vitsivitsy le jiritra isy fahatapahana dia lasa mahagaga mimponina any fa eto Antananarivo tsika amin'izao efa mianika any amin'ny adiny 5 adiny 7 ny délestage amin'izao fotoan'izao inona no tena olana fototra ao anatin'izay rehetrarehetra ka mahatonga ny délestage zay iainantsika ankehitriny dia zay no azavaintsika zay no resantsika eto zany mahakasika an'izay hoe fa maninona ny eto Antananarivo ny ohatran'izay mihitsy ny tena fipakany eto amin'ity faritra ity eo amin'izay momba n'Antananarivo zay mihitsy Andriamatoa Tirirakotobe ohatrany hoe voafehy kely ihany le izy nisy fotoana zany amin'izao fotoana zao tonga dia ohatrany miverina tampoka be tsy hoe tampoka moa zany satria nisy ihany fampahafantarana inona ny azo anazavana an'izay fiverenana délestage eo n'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ho Antananarivo sy ny manodidina raha jerentsika ny atao hoe bilan énergétique eto Antananarivo sy ny manodidina ilay tafiditra ao anatin'ilay hoe réseau interconnecté mpitantana anivon'ny orinasa jiramahitra eto aloha zany mbola tsisy fiovana fa leo mpitantana zay napetraky ny mpitondra teo aloha na ny filohan'ny filankevi-pitantanana na ny talier général ny orinasa jirama dia tsara ngamba ny atreo na nompanako ny fomba fijerintsika entina nanjavana n'ilay izy mba tsisy teny hoe zavatra tany aloha be zany na zavatra misy efa taloha be dia nandimby fotsiny na hoe nandova fotsiny an'izay ny mpitantana teo anivon'ny orinasa jirama raha ny zavatra nisy nandritra n'izay vanim-potoana 5 taona atao anatin'ny 5 taona dia nisy ireo fotodrafitrasa zay hoe napetraka nisy an'izay le atao hoe tak anjovenainy ambomanambola zay mamokatra 40 mégawatt misy an'le any asikafo zay mamokatra 60 mégawatt misy ny mandrofezany Saint-Bion 40 mégawatt dia misy any ko ilay any Mbatolampy 20 mégawatt dia nisy koa raha tadiditsika le taria Tanandrano 40 mégawatt dimony le nafindra tany Behenjy dia eo amin'ny 20 mégawatt eo zany miasa zany hoe zay rehetrarehetra raha totaly eo amin'ny 160 mégawatt 160 mégawatt zany ireo zavatra zay hoe mandeha sy miodina termika ireny le miodina amin'ny filolona nivon'ny jirama 160 mégawatt zay raha mijeritsika ny amin'ny lafiny hydraolika andekaleka mamokatra eo amin'ny 96 mégawatt eo mandraka eo amin'ny 24 mégawatt eo antelomita eo amin'ny 9,3 mégawatt eo dia sahavohitra ny 15 mégawatt zany eo zany ilay vokatra amin'ilay tao hoe fenitra tsara manaraka an'ilay fenitra tsara ho an'ny hydraolika tsy misy resaka etiazy tsy misy resaka fampian-drano fa reo rehetrarehetra eo zany hoe anoany amin'ny 96 plus 24 zany any amin'ny 120 any ampitsika 13 133 ampitsika 9,3 8,3 any amin'ny 142 143 mégawatt zany ny hydraolika zany hoe reo anakireo raha tambatra zany dia any amin'ny 303 mégawatt ny vokatra vokariny eto Antananarivo zay mamatsy an'ireo faritra manodidina hatrany Antsirabe zany 303 mégawatt ny filana ny Antananarivo sy manodidina azy nefa ny any amin'ny 240 mégawatt eo zany mametraka fanontaniana hoe zany hoe tokony ho ampy le raha ny zavatra tena misy raha reo ny atao zany dia tokony ho ampy ny vokatra misy fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hoe tsy ampy ny rano
le tsy fampindrano zany ohatra ny hoe avy any ny orana nitatsika eto Antananarivo tsy ampy le rotsakorana de hoe tsy mahazo rano mihitsy andekaleka andekaleka raha ny zavatra nisy tamin'ny andro ny Ratsiraka filo teo aloha Ratsiraka Didier de nametraka izy a anio barazy sy ny centrale de production tany Andekaleka io tamin'izany fotoanandro zany de nametraka turbine anankiroa izy tany Andekaleka fa nainjery lavitra izy hoe asiko plateforme anankiroa afaka nitarana an'Andekaleka le zavatra nisy tamin'izany zany de zao hoe lay filana tamin'izany voafetsara hydraolika tsy mbola nisy termika be da be tamin'izany fa hydraolika tamin'ireo anankiroa ampy tsara tsika teto Antananarivo sy manodidina ny rano sy ny tontolo iainana sy ny tontolo manodidina Andekaleka afaka namatsy an'izay miditra le troisième groupe tsisy ny eritreritra mihitsy an'izany atao hoe rano nefa fantatsika ny tontolo iainana eto amintsika fa miasimba miareraka ny rano tsy fantatro intsony tsy voafehintsony misy fotoana miady mafy mandatsaka orana artifisialy misy fotoana ampietoana le orana satria noho ny zavatra misy eto amin'ny firenena de reny rehetrarehetra manimba n'lay tontolo rehetrarehetra tsy voafetsony le resaka rano de amin'izao fotoana zao zany tratritsika hoe le rano io angeka tena zavatra saropady indrindrindra raha metraka tsika hydraolika de zay de efa teny atsipy-sahady ho an'izay mpitondra sy zay maneritreritra anao hydraolika zany hoe marina fa azo avy amin'ny rano ny hydraolika fa misy zavatra zay tokony tsy maintsy tandrovana fatratra mba hampiodina an'io mba hametraka an'io tsara ahazona n'izay kapasité ny tena tsara izay fa io agny rehefa tsisy rano any Andekaleka tena midina ny 2 méga io dikan'izay zany misy zatra natrehana azo atrehana anatin'ilay izy fa tsy natao aloha mazava ho azy de zay ny tenena hoe raha le 3 groupe reo zany amin'izao fotoana zao miodina nahidina be ary reo zany any mandraky zany nge tsy milatsaka be na période d'été azy ary antelo mihitsy zany tsy milatsaka be na période d'été azy ary sans vohitra inkeo tsy milatsaka be na période d'été azy ary fa Andekaleka ihany zany hoe reo anankiefatra reo ve zany tsy mahafeno 80 mégawatt mba ahazona n'le vokatra foana 240 mégawatt de eo mahatonga an'izy hoe aiza zany ny olana zany rehefa tsy atrehantsika araka ny fahamarinana ny zavatra misy fa ilikitsika tena marina aloha le olana rano fa raha ilikitsika foana ny amin'le rano le izy ianao nge tsy nametraka fototra hoe ahoana no izereko an'le rano tsisy nametraka n'izany bassin de rétention zany afana mizara sy mitsinjara ny rano misy eto Madagasikara indrindraindrindra ny rano zay mampiodina an'io centrale any Andekaleka io ary zany ny tokony zavatra indrindra voalohany indrindra tsy maintsy atao ho an'izay hitantana ny orinasa jirama de mametrary bassin de rétention d'eau any Andekaleka afana mampiodina an'io mba hiena zay fotoana atao hoe maintso ahatra zay période d'été azy zay satria io ny tena loza ho atsika io mandrapatonga ny volana avril any de miena foana ny rano satria manomboka tsy misy tsony ny orana de ny rano midina any amin'ny bassin versant le sahandrika no mamatsy an'ireny barazy ireny ka rehefa tsy atsika mifehy an'izay de mazava ho azy fa na anao solution hydraolika ary tsika de mazava ho azy fa isy foany zay fatiantoka isy foany zay tsy fahampian'izay rehefa tsy ampina le izy neny filo teo aloha Didier Ratsiraka efa vita ny nataony nametraka barazy tao Andekaleka nametraka 4 plateforme afahantsika mivelatra amin'ny centrale hydraolika fa anjaratsika teo arina mametraka amin'izay kosa hoe inona mba vahaolana hoentiko fa aza maika foana hoe avoakatsika any amin'ny privé ty zavatra ty raha misy privé vonona anao an'izany hoe bassin de rétention d'eau zany ameo azy fa tsy maninona satria anatsara ny famokarana hydraolika ny famokarana hydraolika nge 12 ariary ny 1 kilowattheure anivony reny dikan'izay mahazo tombony be ny orinasa jirama ao anatin'izay tontolo zay de any zany le rafitra anankiray misy any le zavatra misy mahatonga ny délestage amin'izao fotoana zao hoe misy zavatra tsy marina voiziny eto anivony tintantanana ny orinasa jirama inona tsara ndray mato-kerirako be zany le hoe tsy marina amin'le voizina amin'izao fotoana zao le resaka tsy fampindrano hoe tsy zay fotsiny hoe mahatonga le délestage sa ino raha iverenantsika le fanazavana teo hoe ny production ny thermique eto Antananarivo de any amin'ny 160 ny thermique sy le solaire moa zany any amin'ny 160 mégawatt ary ny production hydraolique eto Antananarivo de any amin'ny 143 mégawatt
zany hoe ny filana zay lana Antananarivo ao any amin'ny 240-230 mégawatt. Raha tsy ampy zany le rano tsy ilay 138 le 143 mégawatt any amin'ny hydraolika no latsaka satria ilay 160 mégawatt zay vokarina ty amin'ny termika sy le solaire kely any nge ny ampahany zany zay tsy feno amin'ny 80 mégawatt. De eo ny fanontaniana zany hoe iza raha zany le izy hoe andekaleka ve zany tsy mihodina. Raha tsy mihodina andekaleka de misy production na 96 mégawatt zany very ve zany ao. De nefa raha zay 96 mégawatt ny andekaleka zay ny tsoahana de mbola misy any amin'ny 50 mégawatt ihany zany ny vokatra zay tokony miasa ao anatin'ilay izy. Ndikan'izay ao anatin'izay zavatra zay ny hydraolika amin'izao fotoana zao efa latsaka ambany zany. Raha ampitahaina amin'ny zavatra nisy taloha mantsy ny hydraolika mibetsaka fa ny termika zara fa nisy. Amin'izao fotoana zao nefa efa manatombo lavitra mihoatra amin'ny hydraolika ny termika. De eo le izy zany satria zay mivoizina hoe tsy ampy rano, le tsy ampy rano mety marina fa tsy ny ampy rano ny zavatra tena fenso tanteraka hitenenana fa mahatonga ny délestage amin'izao fotoana zao. Satria ny délestage misy amin'izao fotoana zao zay mahakasika ny faritra maro eto Antananarivo de mahatratratra any amin'ny adiny 5 ka hatramin'ny adiny 7. Zany zany misy kajy azo apetraka amin'izany hoe firy ny délesté no anatin'izay adiny 5 zay ho an'ny faritra anankiray ka mameno totaly be ankapobeany zay tsy feno anatin'ilay izy. Fa ny zavatra misy de zay ary zay foana ny fahaditsona eto amin'ny fintantana ny orinasany JIRAMA. Rehefa ny vola ny fototry ny olana de mazava be fa vola ihany koa no entina mana ny olana. Fa tsy hoe vola ny fototry ny olana tsisy ny arabola tsy afaka mamaty solika mividy solika de lasitsika mitady zavatra ary hoe ailiko ary zay fa tsy mety zay mitady solution hafa teknika ary fa tsy mahaolana mihitsy zany rehetrarehetra zany. Fa irana manaiky zay hoe rehefa vola ny fototry ny olana de andao re vola ny vahana hoe ahoana ny fomba hitan'ilay orinasa vola hoentiny mamatsy ny filana na eo amin'ny solika zany na eo amin'ny zavatra hafa ao anatin'izay. De any zany ny tena fototry ny olana hoe olana arabola mianjady amin'ny orinasa JIRAMA. Olana arabola zay efa vesatra ho an'ilay orinasa JIRAMA ka tsy ahafahany miatrika ny famatsiana herinaratra any amin'ny faritra. Fa olana arabola ihany koa ka mitohatra aty amin'ny tsy fahafahany mamatsy herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ary ihany ny tsara vahana satria zay zavatra rehetrarehetra inge tsy olana voamaly na olana afakomaly fa olana tena ifotony. Raha tsy ahivontsika foiny amin'ny fitantanana zay nisy teo amin'ireo vazaha zay nitantana ny orinasa JIRAMA tany amin'ny taona 1994 tamin'izany fotoana androany ny tenenin'ny vazaha hoe nisy 150 milliards d'ariary taon'ny vola ny orinasa JIRAMA. Tamin'izany fotoana androany tsy ny aina tao anatiny atao hoe délestage. Fa ny délestage tamin'izany fotoana zany vola tsy mivoaka, tsy mividy carburant, tsy manao entretien ireo matériel. Zany hoe tena vola be ny tsy nivoaka tao anatin'izay fotoana zay. Fa tena nefa ny exploitena au fond mihitsy tena hoe tamin'ny faran'izay azo ny exploitena azy ny nampihodonana ny reny masinina mpamokatra herinaratra teo anivon'ny orinasa JIRAMA reny. De zay zany ny zavatra ohatrany hitantsika hoe nety le zavatra fitantanana ataon'ny vazaha. Nefa ny zavatra nisy zany ohatrany hoe zavatra superficiel tetỳ ambony fotsiny zay hita hoe misy surface de trésorerie tao amin'ny JIRAMA vola be tokotrany. Fa ny tatỳ ambadika zay nametraka ratra sy zavatra olana goavana be ho an'ny orinasa JIRAMA zay rehetrarehetra zay. Rehefa nandimba ny fitondram-panjakana taorianan'izay de ny zavatra nisy de zao hoe na enany 100,000 ny vidiny herinaratra ny foanan'ilay délestage zay napetraka ny vazaha ary niodina ihany koa tena niodina farak'izay tena hoe azo natao ny masinina. Ny vokatra zay de zao ny tombo ny fandaniana arabola teo anivon'ny orinasa JIRAMA ireo masinina zay tsy nisy fikarakarana nipotika hatrany. Ary tsy gaga tsika raha nisy an'ilay olana teo anivon'ilay centrale teo Mandro Seza le 40 méga napetraka tany amin'ny taona 7 fa tonga taty amin'ny 12 3 potika le centrale.
tsy afaka namokatra intsony satria zay ny zavatra nisy sy ny ainana atao anatin'izay rehetrarehetra zay tena hoe zenina fahana nanala n'le délestage natao mivoka n'le 150 milliards zay navipetraka mivaza tao ianao raha tokony hoe nampiodina 10 000 ariary eo an'le gazoil lasa tany amin'ny fois 3 avy telo eny avy efatreny ny fandaniana vokan'izany tena nenkorosofahana le orinasa jirama nenletika le orinasa jirama ary ny zavatra nisy tateo arina raha tsika malala ny nametraka an'izay atao hoe centrale termika zay ny fitondram-panjakana tsy mifametrana centrale termika ny olana fa ny tsy fahaizana mandrindra ny fitantanana sy ny fikojakojana nyreny fitaovanyreny ka ohatra ny fiara ihany io amin'ny voalohany ny fiara mivoaka any amin'ny concessionnaire hoe 5% 6% fa rehefa kitianao amin'izay le motera théorina le 5% le 6% lasa 10% lasa mitombo ny fandaniana sy ny filanasotra mitovy amin'izay ihany io groupe io rehefa kitianao io ka tsy manara-penitra ny fomba kitianao sy ikarakaranao an'io rehefa tsy voajanao ny fepotona tokony anaovana an'izay entretien zay de mazava ho azy fa miakatra ny fandaniana miakatra ny filana ary zay zavatra zay tena ambony be satria lay termika indray zao ny lasa ambony no ny hydraolika eto Antananarivo nefa mpanjifa zay betsaka indrindra de eto Antananarivo mibetsaka de le filana eto Antananarivo ny tena betsaka de Antananarivo ny tena mife ny amin'ny fitantanana ny orinasa jirama de eo mahatonga antsika satria zany rehetrarehetra zany olana efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izao ny zava-misy raha iverintsika tany amin'ny taona 770 lay nametrana n'lay politika atao hoe privatisation tamin'ny privatisation ny orinasa Solima de lasa privatiser niteraka n'ireo compagnie pétrolière reo tamin'izany ny orinasa jirama sy ny Solima samy orinasa mpanjakana ny orinasa jirama sy ny Solima de nisy an'ilay fomba hoe par compensation ny anaovana ny régularisation ny vola na teo anivon'ny Solima ho an'ny jirama na teo anivon'ny jirama ho an'ny Solima tamin'izany fotoana zany afaka tsy naloa vola ho an'ny Solima ny jirama fa hoe afaka embolana le 10 volana voalola izy na amin'ny farany taona voalola izy zay fomba fitantanana zay nefany rehefa privatiser Solima tsy niovy zay teo anivon'ny jirama satria rehefa lasa privé le compagnie pétrolière tsy maintsy ametraka ny compagnie privé hoe zay kosa tsy mety aminay raha afaka 3 volana na afaka 10 volana ianareo vo andoa zay solika laninareo anjany de efa nisy takaitra napetraka zay satria tsy niovy zay toe-tsaina nentina ny tantanana ny orinasa jirama zay taloha ihany koa rehefa mametraka amin'ny fotoana fitondram-panjakana hoe ametrao jiro eto amin'ity faritsy ity raisitsika ohatra ny vohipeno any ao vohipeno ange misy centrale fa na de ny kara mampiasa ao vohipeno ary ny jirama vohipeno tsy voalohany vola ampidirin'ny mpanjifa akoriny eo anivon'izay centrale zay zany hoe reny rehetrarehetra zany zany efa vesatra fa rehefa niditra tao anatin'izay privatisation zay Solima de nisy fitantanana tokony novaina teo anivon'ny orinasa jirama satria ny sita rehetra ny jirama de sita fatiantoka avokoa fa tsy afaka hoe hitondra tombony ho an'ny orinasa jirama kanefa itsika io société mpanjakana tsy maintsy mametraka an'izay fa matsiny herinaratra zay de any zany ny mila jerena sy mila ovaina voalohany indrindra hoe ahoana ny ahafahana mamatsy mifaritra anankiray mba 0 égale 0 ny zavatra misy amin'ireny faritra ireny de any zany ny tena fototra tena tsy maintsy elana ao anatin'ilay fomba fitantanana misy amin'izao fotoana zao zany tonga de resaka arabola le izy raha ny fahitanareo anazy hoe zany mitombona le hoe tsy maintsy ampiakarana tsikelikely efa ampiarina ihany moa izay hoe fampiakarana tsikelikely ny vidiny herinaratra zay any mpanjifa any am'izay hoe zany le vahaolana sa fampianana ny vola laniny eo anivon'ny orinasa ny fampiakarana ny tarifa aloha iny ny tsy vahaolana rehefa tena tsy misy mihitsy ny atao rehefa tena tapidalakale hoe tsisy intsony ny zavatra azo atao de mety ironany am'izay atao hoe fampiakarana ny tarifa ny jiro zay raha tsika malala fa mividin'ny jiro eto Madagasikara ny lafo indrindra eran-tany fa raha tsika malala ihany koa fa mividin'ny jiro no fandaniana goavana anankiray ao anivon'ny tokatrano anankiray amin'izao fotoana zao zany hoe misy ny
principe misy ny théorie mametraka ny hoe rehefa karinao mividina zavatra anankiray de miena ny fandaniana ataon'ny olona anankiray na rehefa karinao ny vidina zavatra anankiray de tonga anatin'le atao hoe produit de luxe ny jiro de miena zany ny olona anjifa an'ilay jiro amin'izay fotoan'izay dikan'izay le fampiakarana vidin-jiro zany tena tsy maintsy misy zavatra lafo ny maro tsy maintsy jerena ao anatin'io indrindrindrindra ny fanontaniana zay mipetraka de zao hoe raha kariko 100 ny vidin'ny jiro ve mitraikany amin'ilay chiffre d'affaires n'le orinasa jirama ve zay hoe niakatra 100 ihany koa ny chiffre d'affaires ny jirama fa rehefa akarinao ange le vidina jiro an'ny mpanjify de lasa ny mpanjifa mametraka hoe rehefa misiosoratra mihitsy eo amin'ny rindrina rehefa mivoky ny trano pio ny jiro dikan'izay le fiakaran'ny jiro mety tsy hampiakatra ny fandaniana fa ampiena le fandaniana satria ho sarotiny amin'ny fandaniany mpanjifa zay toetsaina tokony hapetraka eo amin'ny mpanjifa zay hoe alaminy ny fandanianao ny jiro zay de efa mametraka sady aloha zay zavatra zay tsy approche marketing zany ho an'ny orinasa tahaka ny jirama hoe tsy avelanao andany le mpanjifa tsy avelanao ihinana mihoatra le mpanjifa fa manjary miteraka fatiantoka ho an'lay orinasa zany zany fisainana zay tsy de tokony voizina zay fa ny zavatra misy ara tokony hoe voizina ny olona anjifa bebe kokoa hatrany mba hampitombo ny vola miditra eo amina orinasa anankiray fa raisitsika nivon'ny orinasa jirama zany de atsorony zay rehetrarehetra zay hoe tsy vahaolana ho an'ny orinasa jirama ny fampiakarana ny vidin-jiro ny tena zavatra tokony ataony orinasa jirama am'izao fotoan'izao de zao hoe firy-marina nisan'ny mpanjifa an'ny orinasa jirama raha Madagasikara fa fanontaniana goavana zany am'izao fotoan'izao hoe firy-marina nisan'ny mpanjifa an'ny orinasa jirama eto amin'ity Madagasikara ty ny zavatra misy ao anatin'ito resaka fandaniana sy fanjifana ito de zao raha mamokatra 100 ny orinasa jirama ny 5 am'izay tsy hita de mionona fotsiny ny mpitantana hoe misy mangalatra ao misy an'izao ao fa efa mba nisy nanontany ve hoe le 5 tsy hita io makaiza raha mijerytsika ny EDF ny taux de perte ny pourcentage de perte ny EDF eo amin'ny 7,5% eo ny banque mondiale manana ny référence ny amin'ny 15% eo zay ny taux de perte dikan'izay le 5 isan-jato fa averezana misy eo amin'ny orinasa jirama zany tena zavatra tsy azo ekena de etreto am'izay ao anatin'izay hoe raha zato zany de ny 5 very 5 zany sisa no hitanao hoe misy mihinana ao anatin'le 5 misy mihinana ny 20 isan-jaton'izay no vadika vola de etreto zany zay zavatra rehefa hoentinao foana ao anatin'le 20 isan-jato ny vadika vola 70 isan-jaton'izay no tafiditra eo anivon'ilay orinasa jirama any zany zao de efa tokony hapetraka zany hoe eo amin'ny jirama rery any misy an'izany hoe taux d'encaissement taux objectif 70 isan-jato raha zato zany ny vola tokony aloha aminao de 70 amin'ny ihany ny tokony ampidiritsika zay fitantanana tsy izy zany aiza ny ambony makaiza ny ambony ka raha ekenao zany hoe taux d'encaissement est égal à 70% de anao ihany izy zany efa mamitaka ny tenanao sahady hoe ny 30 isan-jato zany ekeko ny fahaverezany ekeko ny tsy fandoavany mpanjifa an'izay zavatra zay fa io zany le vola le tsy voaloha zay tokony hoan'ny zay tokony aloha mpanjifa ndraindray io mety hoe birao-mpanjakana sy ny sisa matetika reny mantsy ohatrany hoe vola azy ya zay le izy ary zay le zavatra tsy tokony ho atao fa rehefa nandany le olona de tokony mandoa anjarany orinasa mametraka hoe ahoana ny fomba afahako mamaritra ny olona andoa anio farafaratsiny ekeko hoe mety tsotro 100 isan-jato io fa mba ho 9 isan-jato ohatra raha jerentsika zay zavatra hoe ny chiffre d'affaires ny orinasa jirama am'izao fotoan'izao mianky any amin'ny 800 milliards d'ariary any ho any ny ray isan-jatony am'izany inge fa 8 milliards zany hoe raha manaiky tsika hoe ataovy 30% ny impayé ny jirama anytre amin'ny mpanjifany de maty le orinasa tsy afaka miatrika le izy ny orinasa le vokatra efa very efa tsy mivadika vola mivadika vola tsy tafiditra ano any sisa rehefa ataonao nykajy eo anatin'izay zavatra hoe le 100% fikarin'ny orinasa jirama any amin'ny 70 isan-jato sisa no mivadika vola
tena miditra anatin'le orinasa jirama orinasa tahaka aniza no velona ao anatiny zany situation zany hoe mamokatra zavatra zato ianao fa ny 7 am'izay ihany no mivadika vola iainanao dikan'izay zany any no tena vaolana maharitra ho an'ny orinasa jirama satria tsy ho velona gny raha boulangerie zany ny jirama mivarotra mamokatra mofo zato ka ny 7 ihany no mivadika vola lafony alao akatona le boulangerie satria izy ninana an'le 10 atao ina le 10 fa tiantoka fotsiny anao iny de anao nefa tsy maintsy hividy matière première ho amokaranao an'le zato de zay zavatra misy ary atsipy zay hoe any zany ny tena mila fototra mila iaingana zavatra anankiray koa tia napetraka eo anivon'ny mpanjifa mpanjifa zao ny facture zay alohan'ny mpanjifa amin'ity février ty ohatra de mifandaniana zay nataony tamin'ny amin'ny ataontsika hoe 21 novembre ka hatramin'ny 20 décembre zany hoe faninana ray volana le mpanjifa de mena ray volana izy hatramin'ny androany 16 février menao 10 andro zany le mpanjifa zay vao menao facture de amenao 7 andro izy na 10 andro andoavany an'lay izy zany hoe efa nihinana 70 andro lay mpanjifa zay vao asainao mampiditra vola ho an'lay orinasa jirama nefa no anatin'izay 70 andro zay manino isam-bolana mpiasa ny jirama mandray karama 70 andro any isam-bolana 30 andro 10 andro efa nandray karama 10 andro indroa nandray karama zany mpiasa ny jirama zay vao mampiditra vola ho an'lay orinasa ahoana ny aina n'lay orinasa n'zany zavatra zany tsy ho tafity zany resaka carburant io isaky ny 15 après livraison manao livraison compagnie pétrolière de après 15 jours manao paiement ao anatin'izay 70 jours za zany efa nisy 5 paiement tokony natao zay vao mampiditra manao recette lay orinasa jirama de isy teniny sasany aka io ngezahatra efa système efa mandeha le izy fa ho an'ny mpitantana misy ny atao hoe ratio mahakasika amin'ny fournisseur sy mahakasika ny client dikan'izay misy zavatra mila jerena ifotony ny resaka fitantanana eo anivon'ny orinasa jirama fa raha mbola izao ny fitantanana ny orinasa jirama io de mino maromaro ny isika fa memakany amin'ny fahafatesana ny orinasa jirama ary tsy ho avitra intsony ny orinasa jirama ka vaolana de hoe raiso ny andraikitra raiso ny fepetra aza atao sehatra anaovana andrakandrana ny orinasa jirama fa misy tena mafeha ny orinasa jirama io anatin'ny orinasa jirama ampy zay hoe olona avany ivelany tsy nan'ny expérience mahakasika na jiro rano de asainao mitantana eo anatin'ilay orinasa mety hoe nasika tamin'izany fotoana zany ny teny hoe nametraka ny critère fangalana DG any jirama bac plus 5 au moins de bac plus 3 napetraka teo mety nasika satria manina sarom-piaro tamin'ilay orinasa jirama fa zao vokany hitatsika mivokany am'izao fotoana zao ary zay foana moa ny atsika hoe avelao aloha hiasa zay vao mijery an'le izy fa ny asa nandritra ny 2 taona zao vokatra le orinasa jirama aoka tsy atao an'izay intsony izy aoka tsy atao andrakandrana intsony aoka tsy homena olona tsy malala n'lay sehatra koriny ny hitantana n'lay orinasa jirama fa tena mba apetrao amin'ny anjara toeran'lay orinasa jirama ho an'ny mpiasa ny jirama mino fa miray fo miray saina miray hevitra amiko am'izany zay mpiasa ny jirama ao am'izao fotoana zao hoe eny ara fandao no fanamby fa apetrao hoe ity olona ity ny dadiavy ny mpiasa ny jirama apetraka hitantana ny orinasa jirama fa rehefa tsy mandeha eo le orinasa de tsy maninona le faso privatise eo andao vonona no fanamby ohatran'izany hitantanana sy ampivoarana n'lay orinasa jirama fa tsy atao zavatra ohatran'izao intsony ny tantanana ny orinasa jirama ohatran'izao délestage lavareny zao no ampiainatsika ny mpanjifa zay loha ranombola manome volanao mampiodina n'lay orinasa lasa lay olona mandoa vola indray no mikakakaka sy mikaikaika sy tena hoe marary ary mifetraikany izy ny eto amintsika mazava be rehefa tapaka ny rano tapaka ny jiro de misy fiatraikany any amin'ny rano zay de tapaka ny rano de vokatr'izay tena mahakasika ny olona maro tena olona maro be fianakaviana maro tokantrano maro ny zavatra misy iaina ny orinasa jirama am'izao fotoana zao de zay ny tiana anaovana antsoavana manao ampitantana am'izao fotoana zao hoe tsy resaka fankahalana olona hoe le mpitantana teo ange ka olona mipetraka ny fitondrana teo aloha le mpitantana teo ange mety zavatra ohatran'izao zay ny hitan'ny fanety eken'zay
fa kosa hoe mizahatra azotsika irosona amin'izao fotoan'izao dia andao androso tsy vaolana ntsony ny fanomezantsiny fifanomezantsiny hoe ka nanao an'izao ny tao aloha zay nandova an'izao zay mipetraka amin'izao fa io ny zavatra misy hitantsika ankehitriny mijalo ny vahoaka vokatry ny delestazy dia andao rejerena l izy raha mbola misy ihany ny azo entina mama an'ilay orinasa jirama amin'izao fotoan'izao tonga dia efa voaresaka tao anatin'izay andriamato rakolobetery iny vaolana zany amin'ny akabeny lafy ny fitantanana arabola zany mila jerena dia makasitraka anao nitondra zay fanazavan'izay mbola misy fotoana mety hoe mbola ahafahantsika tondra fanazavana misimisy kokoa mikasika ty fitantanany orinasa jirama ty fa andro any dia tapitra treo ny fandarana dia mamerina ny fisaorana anao ary makasitraka atsika tany atokantrano ihany koa nanaraka ity fandarana ity veloma tompoko Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7 arivo. Dinika